Nisy fotoana ao anatin'ny fijona vavolombelona foy tena nitoko tamin'ny fampiasan'Andriamanitra anahako. Tena rehefa nentin'Andriamanitra tao anatin'ny école d'onction nandritry ny taona maro amampolo taona mahery dia nanapahatsapana tao anatin'le fanompona sy fampiasan'Andriamanitra hoe me mahazo aina ianao rehefa mahita hoe maty velomin'Andriamanitra. Tsy maty moa dia tao anaty cercueil ohatran'le zavatra hitantsika ny Afrika sy ny etsetra, fa tena hitanao mihitsy hoe lasa le olona misy fianakaviana, misy porofo, misy zavatra maro tena hoe azo sapaitanana amin'ny fomba isehoan'Andriamanitra amin'ny endrika tsy azo ny sain'olombelona hoeritreretina sy hosaintsainina. Dia nihevitra hoe tamin'izany hoe mpanompon'Andriamanitra miavaka noho ny mpanompon'Andriamanitra hafa tao anatiko daholo zany, manomboka rehefa ny olona ny makafy ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy dia manomboka mahazo aina amin'ny fanaon'ny antikristy, satria manomboka mametraka ny tenana ho any anaty any, memaka tsikelikely ny toeran'Andriamanitra. Nefa rehefa tao am-bavahoana amin'ny fahafatesana dia novangian'Andriamanitra, ary teo amin'izay fotoan'izay ny tena nahareseko tanteraka teo anatrehan'ny sitraposy volonté-n'Andriamanitra zato isan-jato. Hainy olombelona rehefa nomboka hiala eo amin'ny tenany ny ainy dia ohatran'ireny ampola brûlé reny masony, me manomboka me manjavona dia me ohatran'ny hoe tsy mahita tsony mivandravandra be dia miezaka. Izay zany mahatonga le olona maty reny ohatran'ny vao mahay mivandravandra be, satria miezaka nentsika an'le vision izy teo aloha, fa tsy tratra antsony le izy fa miena me manjavona dia tsy hita. Dia io feo io koa ohatry zany me mitakobo ny sofiny io dia manomboka tsy mandre nininina. Dia rehefa avy eo anao mampidi-drivotra koa anatin'ny vatanao dia tsy renao tsony le rivotra hoe misitony ianao fa mamoaka foana tsakoana sy mamoaka ny ao anatinao, satria tonga ny fotoana tsy hahafahanao misitona tsony fa tsy maintsy mamoaka sisy. Dia tao anatin'io nanomboka tonga saina tamin'izay fotoan'izay hoe aina kely sy Jesosy eo vonjeo ahako, vonjeo tena tany anatiko tany ohatran'ny mieritreritra hoe nikika be kay ny haiko fanahiko angamba le niantso be. Dia tao anatin'izay ohatran'ny nisy hitanareo le tuyau na pipeline reny fangeza be dia transparent, ohatran'ny nanarina anahy dia tsisy tsony plafond io tao an-tranonay fa tonga dia feo anankiray ny tonga tao anatin'le tuyau nanarina anahy nilaza hoe Jesosy ozy ahako. Dia ozy izy hoe ahoana? Dia miverina ny haiko, dia mivoady ahako, Andriamanitra ny andro mpiainako sisa dia hiainako ny fahamarinanao sy toriako ny fahamarinanao, fa ny olombelona kay tena fitaovana ampiasainao fotsiny sy fantsony ampelantananao, fa tsisy olombelona tena mananaina mihoatra zany ka afaka hamaritra ny fiainana eto ambony tany. Nefa tao anatin'le tenin'Andriamanitra hoe ianao ihany ny hamaritra hatramin'ny fotoana fahatesanao, fa raha mbola tsy ekeny eo no faty dia tsy maty zany ianao. Zany ny fomba fitoriko tamin'izany rehefa ny ambony pelipitra ny rallye de miracle. Fa rehefa teo am-pialanaina dia teo nanomboka nanao salut amin'Andriamanitra hoe ay tsy aty ampelantanako ny fanapahana ny haiko feo ampelantananao. Hitanareo misy karazam-pananara nisehoan'Andriamanitra tsy tafita amin'ny alalan'ny teny toriana, satria le avo le finoana mametraka fa en contrôle ny zavatra rehetra ianao. Fa Andriamanitra te-hiteny, izy ny ao ambadiky ny fahombiazanao, izy ny ao ambadiky ny asa mahagaga rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao, ary izy ny tsy maintsy hiverena ny fiankofanao mba ho pura tsara eo anatrehany, fa tsy misy avy aminao zavatra rehetra, fa izy ny loharano zavatra rehetra, ary izy no membonahitra mandrakizay. Halleluja. Rehefa resy tao anatin'izany amin'izay dia nanomboka ny rahan'Andriamanitra. Hozy Jesosy hoe tsy afaka tena hivelatra ny filazantsara eto Madagasikara raha tsy miainga amin'ny fiombonan'ny olon'Andriamanitra. Dia tamin'ny voalohany izay nieritreritra rehefa mafeno stady, rehefa vita ny miracle, rehefa tranga amin'ny fahagagana, betsaka ny nanolo tena, vita ny asa. Vao nanomboka ty taona 724 ty, non 724 dia nanomboka namangy an'Andriamanitra hoe atsahatra amin'izay io azakazaky ny ralianao io aloha, fa manomboa ianao mandady eo anivon'ny fiangonana miara-miasa mpitandrina be dehibe. Dia mahafantatra reo nasain'i Jesosy nampirimo zany hvkl-mission zany.
tonga dia nampirimina ny etiketiny hvkl-mission hoe dénomination hvkl no hitarika an'izao nanao an'izao fa tonga dia ozy izy Jesosy hoe ianao tsy zay ny netsoko anao fa ny netsoko anao dia ho mpanompo hitondra ny hafatra eo anivo ny fiombonana miara-miasa mpitandrina rehetra ianao eo ampanataterahana n'le izy na inona dénomination hoentin'le fiangonana dia miara-miompo mpitandrina ho amin'ny tanjony ombonana iraisana ao anaty fifoazam-panamarina ho amin'ny Madagasikara. dia niova le izy lasa rodorodo mpifoazam-panahy ao anaty fiombonana zany, rodorodo mpamonjem-panahy ao anaty fiombonana. dia nanomboka nanao approche tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be, maro ny zavatra natrehana ao anatin'izany, eretana nandray ohatra misy teny Yesu kely zany, nandray ohatra misy latsa kely zany satria maratra amin'ny fiangonana. dia ozy izy ny tompo mangina tsy mahazo mamaly mangina ekeo fotsiny dia manaiky izay zavatra rehetrarehetra. Inona ny tokony atao? Tsy ho amin'ny tanjom-panangonam-bola, tsy ho amin'ny tanjona hitondrana ny dénomination anao manokana hoe tena hafa mihitsy zany hvkl zany fa enjana koa hoe hitadiavana dokadoka sy tea-tanana fianao na apôtra na apôstôly faran'izay enjana na grand prophète troisième dame pirina daholy ny titre hoentina ao anatin'ny ministère dimy fa nanomboka namangy Andriamanitra tia ny lalana, tia ny zavatra takina, tia ny zavatra mety hitranga ary tia ny zavatra andrasana. Mamela nareo ao anatin'ny fotoana fohy izara zavatra vitsivitsy tao anatin'ny fanitsian'Andriamanitra ny fiangonana tamin'izay fotoana namangin'Andriamanitra melohany rahantsika mitoro ny filazantsara ao anatina vision anankiray. Manomboka napetraka Andriamanitra tato anatin'ny foko lanjan'ny aly sy vesatry ny fanahy anankiray ho ambony sy mihoatra lavitra ny olona manalina izay tonga hitady an'Andriamanitra andray fahagagana fa tsy ao amin'ny tanjona andray fiovampo akory. Mandinika ny tany Samaria tsika, ny saina amin'ny Filipo, olona manalina ny haino azy, faly sy ravoravo ny tao an-tanàna satria be dia be ny olona nivangian'Andriamanitra sy nandray fahagagana, njamba nahiratra amin'ny mona ny teny, ny marenina nandre, ny malemy nampandehanina, ny osa nampatanjahana. Fa tampotampoka teo ozy izy Andriamanitra tamin'ny Filipo melana hoe dia nentin'ny fanamasina izy ho amina olona anankiray mangetaeta famonjena mpanahy tandapy Etiopianina. Dia mahafantatrareo kay ny volonté n'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny volontén'ny olona. Ny olona ampiasaina te hambahabolona maro fa mibanaingo mipetraka ho aniza le olona, ho aniza le olona. Raha tena ho an'Andriamanitra le olona ho baboana dia miaino an'Andriamanitra le mpitarika hoentin'Andriamanitra sy tarihan'Andriamanitra. Filipo zao raha ny tena tiany tonga dia ho amin'ny fiangonany daholo ireo olona manalina rehetra baby teo Samaria. Fa tsapako tao am-pony Filipo koa le fahatsapana rehefa feno mifanahy le olon'Andriamanitra, le mpanompon'Andriamanitra dia azo mifanahy masina hoentina tsy eo amin'le etaeta mba havory olona fa eo amin'le etaeta hanovy olona. Iza le olona hovaina? Le olona hovaina hitan'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny tontolo ara-panahy fa tandapy Etiopianina tsiditra ny tempoly akory fa jiosy mihaino eny ivelany. Ary io jiosy mihaino eny non Etiopianina mihaino eny ivelany fa tsy jiosy ao amin'ny tempoly. Eny ivelany izy miaraka amin'le kalesy mangetaeta n'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra amin'ity indray mitoraka ity tsy eny ivelany intsony izy fa ho ampidirina. Dia ozy Andriamanitra tamin'ny Filipo ny olona rehetra normal be mitady an'Andriamanitra pahoriana izay ilainy. Aretina ve? Vaolana ve? Normal ny olona na manaliny azy andeha hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Filipo mpanompon'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra tombotsoa-pahasoavana izy, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy dia mangetaeta an'Andriamanitra ny olona tiandray fanasirana, tiandray fanafana, tiandray vaolana amin'ny alalan'ny Filipo. Fosy izy Andriamanitra matery tsy matery ny olona, matery ny olona na manalina azy na ny olombelona rehetra ambony tany mitady an'Andriamanitra azy dia te ho sitrana daholo marary, te hiratra daholo masony jambo, te hiteny daholo mona, te andre daholo marenina, te ho patanjana daholo malemy. Fa ozy izy Jesosy ny tena vesatra tompoko dia tsy maninona elao daholy
zao de zao ianao fa rano ny fivoriana dia hoetiko ianao zao ho any amina olona anankiray mangetaeta fiovana. Teo nananako fahatsapana fa ny fiovam-po dia ambony lavitra noho ny fiovam-piainana. Satria ny fiovam-po mamelanja ny famonjena misy fiantraikany amin'ny mandrakizay. Fa ny fanasitanana fananganana maty Lazarosy ny tena anisan'ny champion tamin'ny fananganana farany nataon'i Jesosy efarana amin'ny maty teny pasana fa rehefa avy eo maty ihany. Fa ny mandrakizay sarobidy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mandrakizay izy. Ary Andriamanitra mandrakizay an Jesosy dia tiantsika ozy izy. Za ozy izy andeha. Tsy eto aminareo ahako ozy izy fa mahatsara anareo ny fialako. Fa andeha ozy izy amboatra fitoerana ho anareo. Amboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy indray aho ozy izy haka anareo any amiko fa ohatrany ndraiky ozy izy misy fitoerana maro. Raha tsy zany ozy izy dia efa nilaza taminareo fa ny antony andehanako dia andeha amboatra fitoerana ho anareo. Dia mba fantatrareo hoe fa 3 taona Jesosy teto ambonin'ny tany. 3 taona, nandritry ny 3 taona, 3 taona izy sy tapany teo izy nanao ministerany. Tapitra ny 3 taona sy tapany niala teto ambonin'ny tany izy niakatra ho any an-danitra mitoetra eo kavanany iray. Raha diky niala teto an-tany Jesosy amonjy retirety any an-danitra. Dikany retirety tokony mitsahatra izy satria vita amin'ny famonjena. Fa na ao anatin'ny fotoana ialany aina aza mbola miasa manao toerana izy. Na ao anatin'ny fotoana ialany aina aza mbola miasa izy manao toerana. Zany hoe mbola miasa mandraka ankehitriny izy zany. Dia andaontsika isaina hoe Jesosy ao anaty la retiretiny. Ao mpisotroana ronono eo kavanany iray. Mbola mijoro mamboatra toerana ho ahy sy ho anao ary ho an'ny fiangonana rehetra. Dia teo ny nananaran'ny tompo anahako fa maninona ianao tsy mitsahatra eo ampanaovana ny asako. Betsaka amintsika no mitaraina hoe mafy be ilay fanompona, rehefa mafy be ilay fanoherana, rehefa misy zavatra mitranga tena ohatrany hoe retsika hoe vesatra petrak'Andriamanitra amin'ny fanatanterantsika ny asa. Maro ny malaina anao sakrifisy ny tena ny fiainany mba atateraka amin'ny fanompony mba isy ahatonga an'Andriamanitra hifaly satria ny mahafaly an'Andriamanitra te higanye fana be dehibe ho anazy izy. Ny marina ny tena fifoazam-panahy tsy ny fahaiza mpitandrina mameno fiangonana fa ny fijoroa mpitandrina ameno Andriamanitra ny fiangonana. Tsy olona mameno trano ny ilain'Andriamanitra fa olona feno Andriamanitra ozy izy Paoly amin'ny Efesianina. Midika fa Jesosy nitsahatra eo ampanaovana ny asany. Teto tany izy nisasatra izy nangirifiry izy teo tamin'ny fotoana anatanterahany ny famonjenantsika. Saika tao anatin'ilay 3 taona sy tapany raha niaritra izy dia noho isika ny aretany. Nombona teo amin'ny azofijaliana izy mangirifiry ny nandatsahany rany, maty izy nalevina niakatra ho any an-danitra eo kavanany iray tokony fitsahatra kosa amin'izay satria efa nalefa amin'ny fanamasina ao anatsika. Zavatra anankiroa no ataon'i Jesosy. Voalohany eo kavanany iray izy mifona ho atsika. Zany hoe mbola mi-intercéder Jesosy, manelanelana atsika eo anatren'Andriamanitra izy. Ary ndray faharoa laza izy talohan'ny akarany fa andeha amboatra fitoerana ho atsika. Dikan'izay miasa zany mamboatra fitoerana zany, mamboatra miasa. Dia zao zany Jesosy miasa, tsy mitsahatra izy fa mamboatra fitoerana ho atsika. Dia tena nanako fahatsapana hoe ao anaty fitsaharana izy satria retirety. No alehany ihany nefa izy mbola miasa. Dia ianao zany androany satria izay ny toerana misy azy. Ianao koa zany androany tokony hitsahatra eo ampanaovana ny asany sady tsy mononmonina, tsy mitabataba, mivavaka tsara izy, mivavaka eo anatrendray. Ianao koa mila mivavaka ho an'ny hafa satria velona ho an'ny hafa ny fisitsika ho amin'ny famonjem-panahy tanteraka. Lasy Jesosy, lasy Filipo. Niala teo, le olona manalina mitady Filipo tsisy nahita azy. Aizy Filipo teo nety mifanamasina ho any amin'ny olona anankiray. Olona ray. Averiko. Olona ray. Dia nandinika hoe hafarangaza ny fon'Andriamanitra zany. Ny azony tiako raha fois 1000 tsika reto ny olom-bovonjy eo amin'ny toerana anankiray
amin'izay fiangonana misy ahy de ohatry hoe mahafinaritra be mihaino an'izany raha maha olombelona fa amin'Andriamanitra tsy zany no mahafaly azy tsy olona fiaino mihaino toriteny fa tsisy mifantoka anarahera tsy olona mahafantatra amin'ny fahamarinana fa tsisy miaina le fahamarinana fa faly nyaino teny fahamarinana fotsiny satria domelona eo ambony seza tereny filany fotsiny hitady an'Andriamanitra ohatran'le olona amanalina ny lozan'ny Filipo nasain'Andriamanitra ny lozan'ny Filipo reo satria ny filany nameno ny fony hitady an'Andriamanitra fa le olona anankiray nangetaheta hoe ahoana ary mba ahafahako miainjany fiainana mandrakizay zany ahoana ny fomba tena ahitako an'Andriamanitra ahatonga tena iaina n'le fiainam-pahamarinana tadiavin'Andriamanitra inona ny mesazy ny andro farany inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy atsika izao tsotra mivaliny rehefa nangetaheta le tandapy etopianina niala avy any Filipo tonga dia eo akaikiny dia hitany namaky ny Isaïe 53 fantatrao fa izy Filipo ny zavatra vakinao ahoana moa ny alalako raha tsy misy mampianatra voaboasan'ny Filipo amin'izay ny amin'ny Jesosy sy ny famonjena nanomboka mitodika fanantenina an'le tandapy etopianina hoe tsy very any azy any ary tsy any ivelany fa ho tafiditra ihany raha zao no mitohy dia rehefa nanomboka nandeha ny resaka dia ozy izy Filipo raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao raha lehilahy miaikeny fahotanao dia miala amin'izay faratsiana lasa rehetra miana amin'ny fiovam-po vaovao fa ny atongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany tonga izy hitady sy hamonjy ny very tsy tonga hitady olona tanteraka nakananao tsititra amin'ny tempoly izy fa tonga hitady olona tsy mendrika hovaina izy mba ho tonga olom-baovao hiaraka aminy amin'ilay mandrakizay nomanina ozy izy le tandapy etopianina inona ny manakana fa io misy rano inona manakana fa io misy rano aleo atao batise fa vonjy le tandapy etopianina ay ny fiafaran'le resaka famonjena sy fananganana le tandapy etopianina ho isan'ny olomba vonjy mba fantatrareo ve zany vesatra ho ampon'Andriamanitra zany maniraka atsika tsy hijery ny momba atsika ntsony tsy hijery hoe tonga eto dia ampisongadina be ny hvkl tena mitsotra aminareo fa mba antanio reo fiombonana rehetra tany Mazanga sy tany Soavy Masoandro zay efa nanomboana tamin'ity taona ity sy ny any ivelany rehetra zay nandiarana koa fa reo fiangonana rehetrarehetra ireo tamin'ny fiaraha-miasa tamintsika tsy nisy risika hoe alatrondre makarie tsisy problème tsy ny anampy ny fiangonana mba hiroborobo ny ahalalan'Andriamanitra sy anangana ny olona tena ho an'Andriamanitra ny tanjosika menakafy ary tsika rehetrarehetra rehefa tena amiray dia afaka ao anatin'izany zioko zany fa ny fiombonantsika miaraka dia hitondra nyity fanjakan'Andriamanitra ity ho fantatry ny jentilisa fa misy zanak'Andriamanitra eto an-tany misy zanak'Andriamanitra eto amen androany a tezara amintsika an'ity fahamarinana ity inona le fahamarinana ny fiverenan'ny fiangonana amin'ny hafatra marina sary-piano message Andriamanitra ary isan'ny zavatra namanginy tompo anahy ny hoe alohan'ny fotoana hitoriana sy zarana dia fatary ny toe-po sy ny motivation resaka momba ny motivation le izy matetika amin'izao ny faran'izao ny akamaroan'ireo atao hoe mifona raha miteny an'ity teny ity fiangonam-pifoazana dia mifanompoana an'Andriamanitra miorona sy mitoetra eo amban'ny fialofan'ny fiangonana amin'ny osotry ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fampiasan'Andriamanitra azy olona niaina tao anatin'izany ny tenako ary be deaibe ireo mpanompon'Andriamanitra tena mahafantatra tsara ny lanja ny fisian'izany tamin'ny fotoana mbola niainako tao anatin'izany ary le izy tena mamaly mitsotra aminao fa rehefa mametraka finoana aminao ny olona fa lehilahy ampiasain'Andriamanitra ianao ary manana ny onction dia zao misy fiatraikany fiainan'ny olona ny fisianao fa teteny aminao tsy ao anatin'izany ny tanjona sy lalana tiany Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana hitondrana ny fiangonana enoy ty fampianaran'ity enoy kely ty fampianaran'ity fa nyraisiko avy amin'i Jesosy le izy
dia ho fantatrareo hoe marina ny zavatra lazaiko. Zany tsy midika koa hoe tsy hanajy ianao izay olona napetraka Andriamanitra ao anoloanao. Tsy any amin'ny resaka tsy fifanajana le izy, fa any amin'ilay resaka considération sy finoana hijerevanao azy sy hametrahanao azy eo amin'ny toeran'Andriamanitra, izay zavatra izay tena lavin'Andriamanitra ary mahasarym-piaro azy. Eno ity famarinana ity, eno kely ity famarinana ity. Andriamanitra ireo olona sary-piaro amin'ny fiankofantsika izy, ary tian'Andriamanitra ny fiankofantsika tena pura ho an'Andriamanitra, pura ho an'Andriamanitra. Zay ilay mitady mpiankohaka marina Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao dia tadidio, isika tsy mpino ny testamenta taloha, fa tsika kristianina. Olo-baovao tsika nateraka indray, manana fifandraisana mivantana malalaka amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy, satria Jesosy ny laza fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Tsy hoe tsy ilaina akory ny fanajanao mpitarika, tsy izay ny tiako zaraina, fa manakorotan-javatra koa. Raha ianao no milaza hoe mitovy zany tsika, na zay nampahafantatra anao an' Jesosy aza lasa tianao atao ambany fahefanao rehefa manomboka mitombo ny dingana ampiasan'Andriamanitra anao, satria le zavatra tsy miankina amin'ny fomba isehoan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa ny toe-pofen'ny fanetretena metrahanao ny rahalanao ho lehibe kokoa noho ny tenanao. Filipianina 2:2. Toe-panaraka an'Andriamanitra no ifandraisantsika sy ifanajantsika, fa ny toeran'Andriamanitra tsy voakasika asotsika olombelona tsika. Halleluja. Isika tsy navelan'Andriamanitra iaina am-pinoana ifamatotra amin'ny fanomezam-pahasoavana sy ositra amin'ny olombelona mety maty, fa isika nomen'Andriamanitra fahafahana iaina mivantana ny ositr'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra izay niraisitsika tamin'ny zanany malalany dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny ositra ao anatinao tsy ositra avy amin'ny olona mety maty, fa ositra avy amin'ilay velona mandrakizay zay tokana ny eken'ny ray anana ny fahafenony sy ny fahataterahany, ka nahatonga azy naseho teo amin'ny olona mba ho tahafo ny olona, ary amin'ny alalany reriny mahatonga ny fanahy masina ho disponible ao anatin'ny olona anankiray. Ianao tsy afaka anana ny fanahy masina raha tsy nandray an' Jesosy. Jesosy rery andre olona. Ny Efesana 4:1-10. Inona ny zavatra mitrango amin'ny Efesana 4:1-10. Halleluja. Raitsika kely ny Efesana 4:1-10. Mba vakio kely any amin'ny teny frantsay pasteur azafady, raha misy Bible en français kely le izy. Efesana 4:1-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'izay asa ny fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Raha misy izay baiboly amin'ny teny frantsay izay dia mba mangataka mba misy anankiray amaky anio 2:1 sy 2:12 ijerevantsika ny hevitry ny teny izay tiany fanahy olazaina amin'ny fiangonana. Miaraka amin'ny micro na any ara-pasteur tsy manino azafady. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Hitanareo, izy nanome ny sasany comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, comme berger na mpiandrondry na pasteur. Fa maninon'Andriamanitra io teny io mihitsiny mahafeno ny fepetra tian'Andriamanitra izarana amin'ny fiangonana, ny endrika tian'Andriamanitra isehondreo ministera anankidimy reo. Reo ministera anankidimy reo dia miteny ny baiboly hoe ny tena apôstôly, ny tena apôstôly lehibe, ny tena mpaminany, ny tena mpampianatra,
dia Jesosy rery, izy rery ny tena mpampianatra, izy rery ny tena mpaminany. Fa ny ankoatran'izay comme prophète daholo, sahala amin'ny mpaminany. Andrasany hoe eny tsara lesy. Fa maninona amin'ny baiboly no mametraka an'ilay izy nanao ny sasany ho tahaka ny mpaminany. Zay le tena dika teny malagasy, ho tahaka ny mpaminany fa tsy hoe ho mpaminany. Fa maninona izy ny teny an'izay? Misy ny tena mpaminany. Dia zay rehetra no teny reny dia tahaka ny mpaminany. Inona ny tia baiboly ho tenenina? Zay mpaminany tsy manahaka an' Jesosy sy ny toetrany sy ny toepony dia mpaminany sandoka. Ny apôstôly zay tsy manahaka an' Jesosy dia tsy apôstôly fa apôstôly sandoka. Ny pasteur zay tsy manahaka an' Jesosy dia pasteur sandoka. Satria tsy maintsy comme prophète, comme évangéliste, comme zay manondro an' Jesosy rery. Zay no mahatonga an' Paoly laza manahafa tahaky ny anahafako ny tompo. Korintiana voalohany toko araky 12 voalohany. Midika fa raha tsy manahaka an' Jesosy aza manahaka ny dikany. Io asa fanompona dimy io dia mitondra antsika ho tanteraka sy amokatra ho amin'ny fahafahatsika mandroso amin'ny firaisana sy fiombonana amin'Andriamanitra bebe kokoa. Zany hoe matono mena ministera ny mpanompon'Andriamanitra. Mety apôtre izy, mety prophète izy, mety reo ministera dimy reo no nomen'Andriamanitra antsika dia mba ahafahantsika miaina ao amin'ny fahatanterahany Kristy. Ndao aloha tsy Andriamanitra tsy nitaky fahatanterahana ny testamenta taloha. Fa rehefa tonga Jesosy dia nanomboka nitaky fahatanterahana amin'izay izy, ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zany an-danitra. Fa maninona Jesosy lasa nitaky fahatanterahana eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiangonana. Fa maninona izy nitaky fahatanterahana? Satria tonga ny fotoana ahafahantsika miaina ny fahatanterahany rehefa niraisitsika ny fanomezany. Inona ny fanomezany? Ahafahantsika miaina dia ny aty ambony tany ny fiainam-pahatanterahany. Afaka miaina amin'ny fiainam-pahamasinana tsara ianao fa tsy lavolavo amin'ny fakapanahy tsisy dikany ery amin'ny sisiny ohatry ny gentilisa. Afaka iaina amin'ny fiainam-pahamasinana sy ny fahamarinana ianao ary tena mijoro tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hisy hahalalany ianao amin'ny fotoam-pampakarana. Ny antony dia tsotra, fa maninona zany zavatra no hananantsika fanantenana? Nomeny antsika ny fanamasina, nomeny antsika ny heriny, ary nomeny antsika ny teniny. Andriamanitra pasteur isany tsy manome zavatra latsa-danja ny tenany. Zay mahatonga mifangatanao fanomezana avy aminy raha latsaka no fanomezana efa nomeny. Dia hozy izy rehefa avy eo omeo lanja aloha ny asarbidiny zay efa nomeko, mihoatra lavitra no zay angatanao mbola tsy tanteraka. Tiantsika hifantoka tanteraka amin'ny alalan'ny fananantsika azy sy ny fisiny eo amin'ny fiainantsika ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zay ilayntsika. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Testamenta taloha niara-niasa tamin'ny olona mety maty Andriamanitra. Ary ao amin'ny testamenta taloha ndananareo mijery fa ny olona rehefa miresaka momba ny fampitana na transfert d'onction na fampitanositra na fampitapasoavana sy zavatra ohatrohatry zany dia presque ny amin'ny testamenta taloha daholo. Eli tamin'ny Elisa, Mosesy tamin'ny Joshua, ohatr'izay. Testamenta taloha niraisina. Fa tsy ohatr'izany tompoko ny testamenta vaovao ny fomba nanazavany Jesosy anazy. Tena tsy tokony hisy idirany amin'ilay fomba niaina ny testamenta taloha. Andriamanitra taloha niara-niasa tamin'ny olombelona tsy tanteraka. Zany hoe ny fangaro ny fanomezan'Andriamanitra sy ny karakteran'ny olona. Zay no nahatonga ny Eli vao tonga Jesosy dia nitsiny. Avy any Jakoba sy Jona hiditra ny Samaria. Tonga tany dia hozy izy nimponina tao Samaria, zay tsy handray an'izany. Dia hozy izy niverina tany amin'ny Jesosy Jakoba sy Jona dia niteny hoe mpampianatra mba handatsao afo kely ry zareo ao ohatra ny tamin'ny andron'ny Eli. Dia hozy izy Jesosy nijery andry fa fananinana eo anatinareo izy. Zanak'olona hozy tsy tonga handringana fa zanak'olona tonga hamonjy. Dia hitanareo misy changement voahitsy Eli. Moïse indray araka ny fanampianaran'ny Mosesy dia azo atao no misarabady rehefa. Dia hozy izy Jesosy hoe
mifada ny amafonfonareo na tonga ny Mosesy nanao an'izany ny karakteran'ny Mosesy zany tsy tiany hijaly le olona satria hitany ihany hoe misy tsy tanteraka ao anatin'le union dia ny accepte ny ekeny ny divorce na fisarapanambadiana fa ozy izy Jesosy non zay manambady an'izay voasotra ozy izy dia mijangajanga zay mampakatra an'izay voasotra koa dia mijangajanga vao mahita vao hitsika io zany raha Moïse noho izany tsy tena parfait ny fisehoan'Andriamanitra tao amin'ny Ancien Testament dia ozy izy Andriamanitra olona mety maty mifampiampita toetra fotsiny ao anatin'le ositra satria tsy nisy ny tahafa na Elisa fa tsy maintsy Elia ny hitany teo noho izany raha mora tezitra Elisa dia normal satria mora tezitra koa ny tompony ny Elia rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny sainy tonga dia hozoniny dia latsa-datsaka eny ny hafa be dia be zany maty tsy amin'ny napaha malahelo Andriamanitra dia ndony antsika eritreritra hoe za zao apôtre tonga eto androany ohatra dia za tonga dia mirehare mihitsy za ny apôtre de Jésus nefa ny altarako fenoziny ohatra ny oziny Elia tonga eto manana amin'ny anaran'i Jesosy ty tsy profesia fa zatao amenina fa zay olona rehetrarehetra nanohatra na ohatra amin'izay hisokatra ho azy ny fasana dia ndony antsika eritreritra hoe Jaona sy Jakoba bedin' Jesosy raha to ka lavina tsiditra ny Samaria Jesosy bedy fa naninona ny ao anatinareo dia mametra-panontaniana inona zany le nampiasa ny Elia tsy fanan'Andriamanitra ve raha nandatsakafo izy ka nataony mpianatra fanoharana hoe tokony alatsaka ao Samaria koa le afo dia nalatsaka tamin'ny andron'ny Elia fa Jesosy indray nanao azy fosy Jesosy hoe za tsy tonga anao ny asa fa za tonga nitsy azy satria Jesosy tsy grand prophète fa izy ny tena prophète Élie comme prophète fa Jésus le vrai prophète izy tena mpaminany fa tsy Elia dia izy manam-pahefana nitsy ny Elia satria Elia olona fa izy Andriamanitra tonga nofo dia ndao tsika isaina amin'izay inona ny problème nisy eo amintsika amin'izao ny faran'izao eo anivo ny fiangonana rehefa nesoan'Andriamanitra tsy eo amin'ny olombelona mety maty ny fifantohana fa tonga olombelona nitsy Andriamanitra mba ho taafina afanao mifantoka tsara amin'ilay tena endrika olombelona mendrika ho taafina satria endrika Andriamanitra naseho teo amin'ny olona Jesosy no anarany tsy Mosesy izy tsy Elia izy tsy anankiray tamin'izay tao amin'ny testamenta taloha izy tsy amin'ireo olon'ireo no ahitantsika ny fahafenoany fahatsaran'Andriamanitra sy le fahatanterana takiany Jesosy taty amin'ny testamenta vaovao ny antony dia tsotra rehefa very ilay tena endrika Andriamanitra ka natonga n'Andriamanitra namorona ny olona ho tahaka ny endriny tao amin'ny Adama rehefa niodiny Adama dia nidin'Andriamanitra naka ny endriky ny olona mba hahafahan'Andriamanitra maneho eo amin'ny olona lay tena endriny fa tsy le hoe tahaka ny endriny tsony tamin'Andriamanitra namorona Adama nidiny izy teo amin'ny vovoka dia ndao tsika morona olona tahaka ny endritsika tahaka ny endrika Andriamanitra namorona ny olona rehefa very le endrika tahaka ny endrika Andriamanitra dia nidin'Andriamanitra nitondra ny endriny nao neo jerentsika kely ny fahamarinan'izay tiako ianao hifantoka amin'i Jesosy zato isan-jato alleloia misy FFPM zay mahafinaritra na mihitsy ny mira azy matetika Jesosy reriany filazantsara soa nentin'ireo mpanompo torina amina maizina vokoa izao rehetra izao nefa eny mazava tondrony eo akaikinao naposaka mina
ahoana miseho an'le izy. Kolosiana toko voalohany 5:12 miresaka momba an' Jesosy ny apôtra Paoly eto. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, la matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Hebreo toko voalohany mijerentsika bokiny Hebreo. Alleluia. Hebreo toko voalohany ny 9:4 hatramin'ny 9:7. Balefa asikely eo amin'ny écran ny Hebreo. Dia amin'izao andro faran'izao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany Jesosy io, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra izy nariny zao tontolo zao. Fahatelo, izy koa ny famirapiratany voninahitry ny endriky ny tenany indrindra. Izy Jesosy no endriky ny famirapiratany voninahitry ny endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia mipetraka eo amin'ny tanakavanany lehibe any amin'ny hafa. Manondro an' Jesosy. Rehefa tonga Jesosy dia tadidio tsy tokony isy principe d'Élie et Moïse anaraka tsony eo amin'ny ministère ny testamenta vaovao. Mba fantatrareo ve? Andao antsika isainy raha toka mihevitsika fa ny fifohazam-panahy dia miainga avy amin'ny fialofana eo ambany ny ositry ny mpanompo izay mifidian'Andriamanitra sy ny esan'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra. Dia andao tsika eritreritra amin'izay. Jerefa anao ministère anankiray eto tonga aloha dia mariako fa tsy miatake fiangonana mihitsy aho, tsy miatake mpanompon'Andriamanitra nizaniza toko tena ny foko hitan'i Jesosy ny fahadiovana eo anatin'ny foko, fa tonga fotsiny aho iteny fahamarinana anitsy ny zavatra rehetra arak'izay nantsiny Jesosy anahy. Raha misy ozy izy Paul ny mpanota zany lohany, ary efa nahafana dia manana droit koa ijoro vavolombelona eo anivon'ireo rahalahiko rehetra hoe zao ny fomba nanafan'Andriamanitra. Ary ty le fahamarinana lazain'Andriamanitra tokony ho diavy ny fiangonana amin'izay mba hiainantsika fifohazam-panahy marina. Ahoana fipetraka le izy? Matoa ny sipantsina Moïse tsy parfait zany. Matoa ny sipantsina Élie tsy parfait koa, tsy tanteraka. Naka nidin'Andriamanitra nitondra ny tena endriny tao amin'ny zanany Jesosy. Ary rehefa tonga Jesosy dia zao ny zavatra nataon'i Jesosy. Nanitsy any Mosesy izy, nanitsy any Élie izy, mba ho hita taratra ny fahafenon'ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hita maso sy ny fahatanteran'Andriamanitra tsy hita maso teo amin'ny zanany rehefa tonga olombelona izy. Zany hoe lay endrik'Andriamanitra very teo amin'ny olona nataony tahaka azy, lasa tena endrik'Andriamanitra tonga teo amin'ny olona mba ho tahafin'ny olona. Le tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny olona ho tahaka azy, fa tonga ny endrik'Andriamanitra tao amin'ny Kristy mba tonga ny olona indray androany hanahaka azy. Problema ne eto tsy hoe problema na ministère tsy vita na asa famonjena tsy vita, fa problema na endrika tsy tafaverina amin'ny tokony ho izy. Zay mahatonga an' Jesosy ny laza sariniza ny hitanareo, sary ny Kaisara. Toy izy Andriamanitra hoe averany amin'ny Kaisara ny sary, fa misy sary tadiaviko miatongavaka eto ambonin'ny tany, averany amin'Andriamanitra koa io sary io, fa manahirana mihitsy satria lasa niova be daholo nareo. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Misy dikany matoa Moïse sy Élie teo atendromboatra fiovana endrika, mipresenten'Andriamanitra amin'izay amin'ny voary rehetra. Fosy Andriamanitra hoe tsy Moïse tsony ny anona, tsy Élie tsony ny anona, fa ity ny zanako malalako izay sitrako, izy amin'izay noenoendry. Enonareo amin'izay le zavatra hitondran'Andriamanitra ao anatin'le hoe fahafatsika miaino an' Jesosy, vonona ny iaino am' Jesosy venao. Rehefa tonga eo anoloan'ny Baiboly ianao, inona ny motivation atonga anao anokatra Baiboly? Io koa mantsy indraindray misy fandresen-dahatra hafa hoentin'ny fanahy hafa anokafana Baiboly amin'ny tanjona hafa. Ary mora kely le izy satria ny Baiboly koa mba mahiten'Andriamanitra rehefa namaly an' Jesosy tena pakana fanahy azy. Raha vao tsy mitandrina ianao dia fanahy hafa no mitondra anao anaty Baiboly, devoly tsy miteny mihitsy aza mamaky Baiboly. Fa zao fotsiny adika no hevitra hafa ny eo anatin'ny Baiboly. Jereo ny zavatra nitranga. Matotsika tsy nankinin'Andriamanitra eo ambany fialofan'ny osotry ny olona mety maty.
na Elio na Moïse io raha mbola olombelona mety maty eto ambonin'ny tany dia tsy navelan'Andriamanitra tsika aka modely olona intsony na iainy olona akoatran'i Jesosy. Izy no enoy ça suffit. Ampy fianonan'i Jesosy. Izy no modely. Midira ao anaty Baiboly. Jereo ny fomba niainan'i Jesosy ny ministera. Ahoana ny fomba nizaran'i Jesosy ny teny mpamonjena, ny toetran'i Jesosy. Aoka nahaka ianareo. Ndikany hoe manahaka azy mianatra aminy. Dia zavatra anankiray any hitako anaty Baiboly. Ahoana ny fomba nitenen'i Jesosy hoe mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Dia hitanareo ny olona nianatra tamin'i Jesosy dia manana ny toetran'i Jesosy sady feno fahalemem-panahy. Ny hitanao eny amin'ny endriny fa olona tsisy avonavona. Zany hoe maty amin'ny orgueil ny olona tena akaiky an'Andriamanitra. Hitanareo ozy Jesosy makanesa ty amiko menara amiko. Rehefa tonga teto tany Jesosy dia izy natao enoana. Izy mahafeno fepetra-pakasitrahana ny ilainy ray amin'ny olombelona rehetra teto ambony tany zay nirahany. Zay ny unique mampamonjy an Jesosy. Ny tena fifoazana dia tsika voataona ny zavatra hafa hita ety ivelany anarak'olona satria ampiasain'Andriamanitra izy na olo mifahasoavana izy. Tsy hoe tsy olo mifahasoavana eto ny teny an'izany. Mafantatra fa misy fahasoavana petrak'Andriamanitra ato anatiko. Fa aza manaraka no ny fahasoavana. Mila miambonsika amin'ny fampianarana sy fomba fanimpona. Ndrao tsy Andriamanitra zato isan-jato intsony fa mizara sy mitona ary mampitodika ny olona ho amin'ny olona ampiasain'Andriamanitra. Fa tsy pura tsony ny fiangovany amin'ny Jesosy zay abakata azy amin'ny andro farany. Za manaiky fa misy ny fahasamihafana eo am-panimpona. Fa lalan'izany ahatonga mpianatry ny tompo hifanompo sy hifanaja satria nataon'Andriamanitra hifameno. Zay ny maha-corps du Christ atsika tenan'i Jesosy. Korintiana 2:20, 2:4, nakatra amin'ny 2:1, nakatra amin'ny 2:7. Zarazana samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Fa Andriamanitra anie ray ihany, ny tompo ray ihany. Ary amaharain'Andriamanitra dia nomeny samy hafa ireo fa tsisy nomeny an'izy rehetra. Fa nataon'Andriamanitra mahery kokoa ny fanomezana anankiray no ny any amin'ny hafa. Fa raha misy fanomezana somary amin'ny ampahany dia nomeny daholo ny rehetra. Mba ninona? Mba hatonga ny maso afaka hiteny amin'ny vava hoe inona ny teneninao, na ny vava hiteny amin'ny maso inona ny jerenao. Ohatra tsy hoe corps mifanipaka ireo fa ny firaisantsika ny mahafeno an' Jesosy io iray. Ary zay mivavaka mba nangatany Jesosy mbola tsy nitranga mandraka androany ny hoe mba tena ho iray tsisy fietsaram-bela tsy izy rehetra. Ny apôstôly Paoly dia nametraka ny fifankatiavana sy fanajana eo anivon'ny tenan'i Jesosy mba hampahazoainan'i Jesosy Kristy sy ny fanahiny masina. Ary ny tena sarobidy dia isika tsirairay avy mahay mianatra mibanjina tsara an' Jesosy. Hebreo 10:2. Mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Manaka azy amin'ny toe-po. Ileo mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona. Resantsika fahasoavana nanampy fahasoavana. Jesosy ny tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny tompony io finoanao io Jesosy, ny mpanefany io mbola izy ihany kay fa tsy ianao koa. Hebreo 10:2. Jesosy no enoina Matoto 7:15. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jona 7:20. Ao am Jesosy sika ny mahazo toerana. Jona 7:20-7. Ary Paul dia niteny ka nahaka ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Korintiana 1:20. Andriamanitra tsy mahafantatra an'izay olona ampiasainy, fa Andriamanitra mahafantatra an'izay olona mpakato azy. Ny olona manao sitrapo no mifantany fa tsy ny olona nampiasainy. Netiko teto tamin'ny maraina avy any Maria tao fampakaram-bady ny teny hoe Jesosy lany divay tampotampoka teo tonga dia tsy hainy ngano fa ninona tsika reto fa ninona kory zasy ianao raha vehivavy.
satria niezaka andresy lahatra an' Jesosy amaolana amin'Andriamanitra azy. Tsy problème marina ny entiny teo am' Jesosy fa problème le mpampakarambady zany hoe ny intervenir Marie. Fa tesitra Jesosy fa mifaninitsika mbola tsy tonga fotoanako teny Andriamanitra tsy anjaranao zany fa sao tsy fantatro. Ka Andriamanitra zany fantany ianao eo am'le endrika ahafantarany ianao, eo am'le toerany ijoroanao, am'le zavatra ilainy ianao no ahafantarany ianao. Fa tsy hoe rehefa mahay mivavaka ianao manery anazy mba hanao fahagagana dia ho fantany nakasitrahany, tonga dia tsy fantany marina reniny azy aranofo. Fa rehefa nitodika marina teny tamin'le mpanompo, ataovy izay sainy ataonareo, ataovy izay sainy ataonareo, nivany Jesosy ihany le problème. Fa mila mahafantatra ny tokony ataony Maria, misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mpitory. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika mpitory tsy mainky nitondra mambavaka mahaolana ny hafa, fa mitory mba hahatonga ny olona akatohan'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona hitoriana dia ny hatonga ny olona izay miainao antsika ho tonga eo amin'ny fahatanterahany fankatoavana an'Andriamanitra. Satria tsy problème hovahana ny olana amin'Andriamanitra fa ny olona tsy mety mankatoa azy ny problème aminy. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa nakatoa le mpanompo, tonga saina ny rano mivadika rano dovay tsy nialetina mambavaka. Ny zavatra rehetra ny tana mimpakatoa tonga dia mety. Satria mifanaraka amin'le programa ilan'Andriamanitra n'le mpanompo ny zavatra nataony fa tsy zavatra hafa koatran'izay nandrasan'Andriamanitra taminy. Halleluja! Matiako ohatra zany. Efa namoaka dia mita amenaranao zay. Tsy fantatra kory nareo mitovy amin'ny Maria ihany. Matsy ny olona ne Maria sy le apôtra tsy nanao ny ataony. Hoy zay Jesosy, tsy manao kitokotoko no fanjakan'ny lanitra, fa tsy manao sitrapo ndraiky izay ny an-danitra. Ka sagako nareo raha nampiasaina be nilaza fa namoaka dia minita amin'ny anarako ananina fa avy aiza moa nareo. Maria reniny azy aranofo nitaiza azy mandra-pahalehibe ny tonga dia mivadika tampoka teo izy fa mifaninona kory zasy ianao satria tsy eo amin'ilay position tokony ilana azy. Nieritsereta ary fiangonana fa tsy sentiment ny ifandraisana amin'Andriamanitra fa fahamarinana. Aloha tsika tsy hifamitaka amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Na henanao zay. Ataovy amenina tsara moa. Fantatrareo, troisième point, tamin'ny testamenta taloha mbola tsy tonga amin'ny fanamasina. Testamenta taloha fanahan'Andriamanitra ny fiantsoana azy dia mitondra ny anaran'le olona nampiasaina. Fa izy efa fanahy masina fa tsy mbola marina le fanampina anarana mpamaro toetra atao hoe masina. Ahoana inona ny tiany pasteur Rodolphe teneniny? Zareo ohatra amin'ny bokin'ny Matthieu toko voalohany mikasika momba ny Jaona mpanao batisa. Fa mandrapatonga ny Jaona mpanao batisa dia fanahany empita nampitoeran'Andriamanitra tao amin'ny mpanompo efa nisy teo alohany na tsy maintsy hiaina n'le mpanompon'Andriamanitra farany alohany hatongavan'i Jesosy. Mihaino tsara tsika. Ny antony dia tsotra, ny fanahy tao amin'ny Elia tao amin'ny Jaona. Zany hoe io fanahy io zany mepitapitapita dia izay tian'Andriamanitra metrahana anazy metrahany dia ao indray izy manana disciple kely dia metrametrahany tany dia mifindra ny osotra. Zay ty resaka osotrositra mahasosotra ty. Testamenta taloha izy zay nolazain'ny apôtra Paul hoe asa fanompona mitondra fahafatesana. Satria rehefa tsy eo amin'ilay norma tian'Andriamanitra hitondrana azy, ny fanapaha-kevitra ndraisanao an'izy amin'izay mapetipety ianao dia raisinao ny amin'ny testamenta taloha izy dia lasa diso pratika ianao dia diso fahamarinana ny olona dia diso fonona ny olona baraingo diso lanitra koa rehefa avy eo. Ahoana ny atao amin'izany paster? Fa inona olo mahatonga anao miresaka an'izany? Le hoe masina tsy tonga eto an-tany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra, tsy tonga eto an-tany mihitsy ny fahamasinan'Andriamanitra raha tsy feno mifepetra takian'Andriamanitra ananana. Ahoana le izy? Tamin'ny andron'ny Elia, fanahany Elia. Tamin'ny andron'ny Mosesy, ny fanahy tao Mosesy. Tamin'ny andron'ny testamenta Jeremia sy ny rehetrarehetra dia mbola fanahany ara-niasa tamin'ny karakteran'ny olona. Rehefa tonga Andriamanitra naka ny endriky ny olona feno tao amin'ny Jesosy ny fihapetram-pahamasinana, izy tsy nanota mihitsy.
toy izy Andriamanitra hoe nisy olona tanteraka ihany na feno fepetra dia le fanahy tao amin'i Jesosy no atao hoe fanahy masina. Ny fanahy tao amin'i Jesosy tompoko mifona tena mamelany eloko ary mamindrafo ho amiko fantatra tsara nefa n'izay lazaiko raha tsy tianareo ny zavatra teneniko sy toriako dia zao tadio mamelany eloko fantatra izay ataoko. Ahoana fisehoan'ilay izy enoy ty famarinany ty. Ny fanahy tao amin'i Jesosy tsy fanahy tao amin'ny Elia fa fanahy avy amin'ny ray. Satria naka ny endriky ny nofo Andriamanitra dia feno fepetra amenon'Andriamanitra n'ilay mpamaro toetra atao hoe masina. Satria tsy zavatra tononona fotsy fa zavatra tena niainan'i Jesosy sady tsy nitorotoronona tamin'ny ota izy ny tsy nahalala ota izy. Dia jereo ny Baiboly fa rehefa tonga Jesosy taoriny fahatongavan'i Jesosy dia lasa nantsina hoe fanahy masina amin'izay ny fanan'Andriamanitra. Satria tonga teto an-tany ilay olona tanteraka parfait atao hoe Kristy. Dia hozy izy Andriamanitra ao anatin'io rery mampahazo aina ny fanahiko dia manomboka androany tsy fanahany Elia intsony ny antsoina azy, tsy fanan'Andriamanitra tsotra intsony ny antsoina azy, tsy fanahy tsy zay fa fanahy masina Saint Esprit. Lasa tonga fanampinanarana amin'ny mpamaro toetra satria hita tao amin'ny olombelona tena mendrika indrindra ilay toetra ny takian'Andriamanitra atao hoe masina feno fepetra. Rehefa feno fepetra ny fahamasinana dia zay vao tanteraka ny teto ambonin'ny tany ny fanjakan'Andriamanitra. Zay vao tonga teto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy tonga teto an-tany raha tsy nisy olona na feno fepetra-pahamasinana tahaka ny Adama mbola tsy niodina tamin'ny voalohany. Verina ny fanjakan'Andriamanitra rehefa teto Jesosy satria izy rery ny tompon'ny fahatanterahana, izy rery ny tokony hotafina, izy rery ny tompon'ny fahamendrena. Dia inona ny zavatra nitranga? Fa maninona ianao efa manana ny fanahin' Jesosy Kristy, mbola misaina fanahy hafa ao amin'ny olona izay mbola maka ao amin'i Jesosy Kristy ny fanahiny, nefa nomen'Andriamanitra lalana ny mpianatra tompoko vao nanomboka amin'ny fenona ny fanahy tonga dia afo tsirairay avy teny tampon-doha fa tsy hoe nitangorona teo amin'ny Petera do ny zavatra tsy azo le aza manaiky araroton'ny olona mpivarotra ositra mpivarotra ositra. Ty resaky ty tsy resaka vidy varotra fa famindram-panahy. Zay nahazo maimaimpona ozy Jesosy mizara maimaimpona satria fantatr'Andriamanitra fa misy varotra rapitso. Lisy any amin'ny tanjona nodikodinina fahamarinana ho amin'ny tombontsoa manokana fa ho amin'ny fahafahan'ny olona tena ihany amin'ny filazantsara marana ho avy Jesosy. Zay tompoko rehefa manao evangelisation sanatria mivavaladiny lela fatikampo voninahitra ao an'Andriamanitra rery tsy miandry amin'ny fiangonana zay sakana mety tsy afanjany ho tanteraka raha moyenne atao fa mivarotra fiara zay mivarotra ny zavatra rehetra zay atanteraka ny asan'Andriamanitra satria fantatray fa tsy hoeto mandrakizay zay. Raha tena ao anatin'ny fiangonana ny conviction amin'ny fiainana mandrakizay miova rehatsika tena miova amin'ny vision atsika miova amin'ny fanompotsika miova amin'ny fijorotsika. Halleluja, halleluja. Andao aprety ny Madagasikara fa andao eno hoe sainy ty fahamarinany ty hoe raha mijoro eto ahako ho amin'ny tanjona sy motivation hafa tsisy antony akory an'nypoko an'Andriamanitra raha mitaka mpitandrina nanao zay fomba mety hoe isongadinako manokana ao anatin'ny fanompona tsy mampaninina avy na iza no ampiasain'Andriamanitra fa ny etaeta ato anatin'ny foko tiako iretsy Madagasikara ao anatin'izao fahoriana zao ny malagasy mila miaina sy miorina ary mahafantatra ny mpamonjony mba hahafahany miona aminy mba hahafahany mijoro mba hahafahany misitraka amin'ny fitahiny rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra efa nanomana izy no enoy io ny zanako io ny malalako io ny sitrako izy no enoy mbola tsy mieno azy ihany tsika mbola mieno zavatra hafa. Inona ny filaza amin'ny fanahy masina at least ataondrareo fanahy masina daholo inona ny filaza amin'ny fanahy masina amin'ny anina
Inona filaza amin'ny fanamasina amin'ny anina. Dia rehefa mandeha le fotoana, lasa business le izy. Tena simba le filazany tsara. Mampalahelo anaka. Tena mifoko mihitsy. Tena malahelo ako. Satria ny filazao tsara, fiainana pitaina le izy. Tady olona Andriamanitra. Mitady fo Andriamanitra. Mitady olona mangetahita tsy hita tory Andriamanitra. Fa tena afaka hitondra ny afony. Afo tena izy avy amin'ny fanamasina. Fa tsy afo mirehitra afo. Zany etahetan Jesosy zany pasteur. Ny antony mahatonga tsy mahita tory amin'ny alina. Te hitanareo aralahako. Te hitanareo aranabaviko. Te hitanareo aiompo. Aoka tena zay rehetra mijoro tandremy solavo. Manana fahasarotam-piaro ny fitondrantena zay milaza ny teniny mijoro. Dia mijoro tsara. Aoka tsy anganongano mahafinaritra ny sofina na fanahitairana fotsiny hoe misy Andriamanitra. Fa tena fiainana pitaina ao anaty fandresendahatra. Fa mila miova zao tontolo zao. Efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Fiverenan'i Jesosy. Tsy mba nataon'Andriamanitra hoe amin'izao fotoana zao ano avy. Fa nasehon'Andriamanitra amin'ny fanio-pamantarana mba hiomananao. Sy hahafahanao ho tonga mamantatra fa tsy ho famantarana. Mamantatra satria rehefa misy fiemorana vao mahay miorina ianao. Rehefa misy hitanao fa tena miondana amin'ny vola ny fony sy ny fanahany. Fa tsy tena any Kristy intsony te ozy ianao hoe hoay efa manomboka tena akaiky Jesosy fa na ny olona voalohany ary ty mitady ho farany. Za tena mahita fa tsy ny farany akory no voalohany. Fa raha mbola tany amin'ny voalohany ianao dia tazomy ny toeranao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Ny faranako fa mitady ho lava loatra. Feno ny fanamasina. Feno ny fanamasina. Fa tsy mila ampiana fa nahafa avy any amin'ny olona mety nandray ny fanamasina. Afaka inspiré ianao amin'ny fiainam-panompon'Andriamanitra anankiray ahitanao sy anahafanao an' Jesosy amin'ny alalany. Fa raha vao une fois hitanao ohatrany tsy ao Jesosy zany dia aza manahaka. Satria lasa mpanompon'Andriamanitra ny ainao anaty fakisitinanao anatina ministerinao rakizitana le mpanompon'Andriamanitra ohatrany Eli ohatra. Zay na tonga Elisa feno fanan'Andriamanitra ary nampiasainy. Zazakely miantso anao hoe il le sola. Dia nitotoka ingarainy dia nozonony voaka mibera. Miandro vavalatsaka fotsiny devoly amin'ny tena. Dia ndony antsika eritreritra ny alitara ny andro farany tsy tokony alitara-panozonana. Tokony alitara mpitahina anovany hafa ao an'Andriamanitra. Fa inona natongavan'i Jesosy tsy tady sy hamonjy ny very. Dia mission anisa zany le hoe le very indray mbola dodafanao ozona mba ho fata. Mpanompo Kristy ve zany tsika? Naka endrika ny toetrany ve zany tsika? Tsoroko aminao toetrana mpamosavy evangelika zany. Misy resaka famosaviana ny toe-po ao anatin'izany. Mahasamy hafa nareo sy mpamosavy. Mpamosavy fotsiny nampiasa ody fa mivavanao nanozona nampiasainao nefa vava-piasain'Andriamanitra. Ancien Testament. Asa fanompona mitondra fahafatesana. Ka zao ne pasteur Rodolphe misy karazan'olona tsy afaka mihitsy eo amin'ny fiainanao izy raha tsy hainao manaisitra azy. Anamarina ianao io anozona olona mba ho fata. Avelao Andriamanitra anao zay ataony any amin'ny olona fa tsy oka tsy ho avy aminao ny source atonga an'izany a. Mitateriko ny fiainana. Mamafy ianao zany raha vao manao an'izany. Ny fanao anatsika tsy fanao amin'ny Paoly. Fa Paoly azy rehefa nametra tanana tamin'ny Timoty nanetsika ny fahasoavan'Andriamanitra efa tao amin'ny Timoty izy. Tamin'ny fametrahako ny tanako izy. Mamelona, manetsika. Zay ndika teny Hebreo, manetsika ny fahasoavana tao amin'ny Timoty. Fa tsy niositra tao amin'ny Paoly, nafindra tao amin'ny Timoty. Niositra, etsiky ny fanahy anampiana ny olona ahatateraka izay zavatra tsy vitany. Fa hain'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany. Niositra mahatonga ny olona afaka hianatra ahalalan'Andriamanitra ao amin'ny teny fa tsy mionona fotsiny amin'ny fampianaran'olombelona. Dia zay mahatonga ny Jaona milaza, Jaona voalohany toko faharoa andimy fahavalo amby roapolo, ary ianareo niositra izay ao anatinareo sy ny hampianatra reo ny zavatra rehetra fa tsy hampianarin'olona.
kaza mionona fotsiny amin'ny zavatra renao avy any amin'ny olona fa midira lalina ao amin'ny teny alalanao ny tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Za raha ngatsy maredeka ao an'Andriamanitra. Mila mitandrina isika ny amin'ny fampianarana na fivoriana anankiray mety manindraindra olona na koa mampianatra anao hifantoka sy fikitra amin'ny ositra sy nampanompon'Andriamanitra fa tsy zato isan-jato mampitodika anao amin'ny Jesosy. Hoy isy Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fafito ka hatramin'ny andiny fahasivy hoe asa fanompona mitondra fahafatesana zany. Mahasarotiny an'i Jesosy ny famonjena sy fanompona ary fiekofana satria natao ho azy rery zany mandrakizay. Luka toko voalohany andiny fahina amby roapolo ka hatramin'ny andiny faha 1 ny fototry ny fanafahana sy anjara voatendry dia ao amin'i Jesosy Kristy rery. Ianao tena miaino an'Andriamanitra ny zava-dehibe ary ianao miona aminy sy mandray tsara ny famanginy zany ny zava-dehibe. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo eo am-panompoana an'Andriamanitra dia misy zavatra anankiroa tena io mamaritra ny fahafahanao misitraka ny fisiana eo amin'ny fiainanao. Tandremo ny karazana fanambarana voarainao. Ny kalitao amin'ny fanambarana ny qualité de révélation, de la révélation voarainao, alalanao ny amin'ny Jesosy no hamaritra ny fahafahanao misitraka sy mahita ary miditra ao amin'ilay tontolo pahafahanao misitraka ny fahaiza-manao. Raha tsy misy fanambarana marina ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra dia misy fahamarinana tsy ainanao mihitsy fa raha tenao eo amin'ny fiainanao satria manjary lasa tsy mitombo ianao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Rehefa mitombo ny révélation dia mitombo ny manifestation sy ny fahafahan'Andriamanitra maneho ny tenany sy ny maha izy azy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay nampahitany momba azy. Fa inona ny idiran'ny révélation momba ny Petera tamin'ny fahalalany an'i Jesosy hoe izy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Efa Petera foana ny nitsona azy hatramin'izay fa hozy Jesosy ianao Piera. Izaho efa Piera hatramin'izay. Fa tsy niteny Jesosy hoe niova tamiko hoe ianao raha Piera. Ianao izy Piera. Satria nafantatra an'izany ianao dia ianao Piera. Petera fa inona? Izaho efa Piera foana. Tsy le fantatra ka. Fa taorian'ny nafantaranao dia misy zavatra nafeniko mandra-pahatonga anao ahalala hoe iza. Zany hoe no avitsika reto misy ho avy mikatona raha tsy fantatsika marina ny amin'ny Jesosy. Ka ny fanambarana marina manokatra anjara voatendry. Révélation zany tena zavatra sarobidy ny anananao révélation marina juste. Tena mitsotra amina vavolombelona eto. Teo amin'ny fiaina koa tao amin'ny école Nionction dia nanomboka efa nahasaro-piaro ny olona satria mpanompo ampiasain'Andriamanitra. Dia be dehibe ny olona manam-pahefana sokajiana ho zanako ampinoana tamin'izany. Dia ry zareo mandefa maramila satria général daholo ny akabiazany. Aloha pastera tena harovana, aloha ananina satria rehefa voakasika ny tompony hain'ny olona ka tena miasa Andriamanitra fa tsy le hoe fake miracle reny fa le tena vrai avy amin'Andriamanitra. Dia ny olona tonga saina fa tsy hoe akory hoe resanao lahatra izy ianao ninina fa tonga dia resy lahatra izy hoe aloha ataon'izao fa tena mitsotra aminareo fa ny ainako hatramin'izany atao hoe voavoaka ny trano dia ohatran'ireny misy cortège na président reny satria manam-pahefana daholo le zanaka sangany tsara ny tanan'izay miaina. Rehefa mandeha miditra hatrany amin'ny grande surface dia miaraka amina maramila anankiroa garde de corps miaraka amin'ny basy nefa mpanompon'Andriamanitra ho za eo. Tantarako aminareo zavatra marina ny ainanay mianakavy zany. Ny ainanay mianakavy. Fa rehefa mivanginy Jesosy tonga dia miteny tamin'ny zareo. Zaho tsy mila fiarovana maramila zany. Avereny daholo maramila rehetrarehetra. Fa zao rehefa tsy aro an'Andriamanitra dia valao voatifitra any. Fa raha vitany nampanjavina amin'ny Filipo amin'ny fotoana itifirana vitany mampanjavina ana tsy tia aza satria za hono mahivava loatra. Teny fahamarinana loatra hono ka tsy mahafinaritra loatra satria miteny fahamarinana loatra. Dia zavatra mitranga mandeha ako miasorona daholo zany rehetrarehetra zany. Ny aina ohatry ny olona tsotra accessible fa tsotra n'ilay olona taloha mila maka audience dia misy ny sasany ray volana nefa ny olona efa hofaty ara zany mila nampanompon'Andriamanitra dia le miandro ray volana vao mahazo audience amin'ny fianakaviana. Jesosy raha nandeha tongotra nandehandeha nanao soa. Fa izy anao raha nagarde corps fa inona loatra ny arovana ty amiko aty. Marina fa ianao manana fitiavana
satria nomena fahefany ianao dia afaka aneho n'izany fitiavana izany satria sady mpiaro amiko fa raha ny tena fahasary-piaro tokony ataonao amiko atao mambavaka fotsiny aho. Hitanareo misy olona terena ny ahona fitiavana fa misy olona zany mifanirina ny mpony an'Andriamanitra mba azo garde corps full. Motivation samy hafa le izy. Za vao naheno ny fahamarinan'Andriamanitra, za ndray vao maheno fahamarinana, tsy problemako, tena mitsotra aminareo, tena amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako, vady aman-janako mahafantatra an'izany. Efa mba retin'Andriamanitra ihany zay hoe any amin'ny toerana mba hoe tsaratsara na ny klasy ny zavatra ohatrohatra zany amin'ny fiainana. Fa za rehefa mandeha manao tafika masina, raisiko ny kapakapaka hoentiko ny anina, zay ravim-bomanga hoanina any dia hoanina any ambanivohitra any, fa tsy na ravim-bomanga ny tonga avy eto ambony tany, natory ambony tany. Io tany hoe any ambanivohitra be, tsisy afa-tsy tany dia feta tainomby. Fa matory eo dia ny sakosiko ny ataoko ana dia rapitso hoe fomaraina, fiankongona be dia asoroko. Fa afaka mandeha mitondra tena ny torony tenan'Andriamanitra, tsisy problème zany amiko, fa zava-dehibe amiko dia zao mandresy eto an-tany Kristy. Mandresy eto izy. Mandresy eto amin'ity tany ity Jesosy. Halleluja. Ary tiako ho fantatrareo fa misy zanany eto. Ndao rangatsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ka ilaintsika tena miaina ao anatina révélation marina. Vao misy mpampan'Andriamanitra mitoro teny dia vao manomboka mandela izy mangatahany fanamasina tsara fa efa henonareo izy zay. Inona ny fiafaran'izany toro teny zany? Iza ny tondrona sy asoasona ao anatin'izany toro teny zany? Inona ny fiafaran'izany toro teny zany? Hoaiza zany toro teny zany? Fa raha vao tsy manondro an'ilay tokany eo amin'ny seza fiandrianana, mpanjaka sy tompony tompo, andolian'ny lohalika rehetra sady mendrika mandrakizay, elao fa tsy manome voninahitra azy. Elao fa tsy manome voninahitra azy. Ndao tsika ampanaiky ny ao anatin'ny fotsika ho amin'ny tanjona anankiray. Antsirabe ho an'i Jesosy Kristy. Zao aloha tiako ho fantatrareo, Jesosy tsy hvkl. Jesosy tsy hvkl. Jesosy tsy Jesosy mamonjy. Jesosy tsy Jesosy mamonjy a. Jesosy koa tsy pentécotiste mitambatra. Jesosy tsy hvkm, Jesosy tsy katolika, Jesosy tsy protestanta, Jesosy tsy ireo dénomination rehetrarehetra fantatrao reo Jesosy. Fa Jesosy, Jesosy. Tsisy ankoatran'izay. Mpamonjy ny olombelona izy. Olona ny fonjen'Andriamanitra fa tsy dénomination. Rehefa manomboka dénomination dia efa mizara ny fiakofanao, satria ho sakana tsy efanao tena miakohaka à 100% eo tongotr'Andriamanitra ny dénomination anao, satria misy prestige tazominao. Ny ainako zany fa nefa nelako matombo joro vavolombelona. Ny ainako zany fa efa nelako satria mijoro vavolombelona. Misy fotoana tena hoe miaina tonga dia mbola le namana taloha rehetrarehetra mbola miaina ao anatin'izay système zay mbola hita dia tonga dia mbola tedavina ohatrany hoe asoasona atao zavatra be dehibe sy ny etsetra. Za tsy mandary efa tena vokatry ny fonao ny hoe andraisanao anahy fanajanao an'Andriamanitra, tsy lafiko zany rehefa tena avy amin'Andriamanitra, fa aza miandry anahy kafiany zany, fa tsy sakany zany na tsisy ninninina raha tonga eto, fa rano nosotrotsika fa ndao hitoro teny dia mety. Aza atao sakana ny vola, aza atao sakana ny confort, aza atao sakana andao iombona fotsiny a, andao hitory an'i Jesosy a, vonjena Antsirabe. Ataovy amen moa. Zao ny zavatra nitranga. Faharoa, meolanja ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Zao andro faran'izao dia andro ny communion. Mila miombona amin'Andriamanitra tsika. Mila manana communion parfait amin'Andriamanitra. Deep communion. Ndao ny tsika jery any Moïse. Moïse 40 jours niaraka tamin'Andriamanitra tsy solakanjo. Tsy miborosy nify. Tsy nanasa tarehy maraina. Fa 40 alina teo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa teo amin'ny fanatren'Andriamanitra foana Moïse. Alléluia. Rehefa teo amin'ny fanatren'Andriamanitra foana Moïse dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa ianao miara-miaina amin'ny olona isan'andro ao an-trano, tsisy afa-tsy nareo sy izy rery,
dia nefa rananao anao ny caleçon. Kinao tsy miakanjo ny akanjony ihany ny alainao dia tao kay Mosesy tsisy akanjo fa ny akanjon'Andriamanitra no nalainy tao. Dia rehefa nalainy ny akanjon'Andriamanitra nidina amin'izay izy lasa efitra masina indrindra ny tavany. Tsy laitra nijerena fa tsy maintsy nasiana voile salobona satria mazava loatra. Izy tsy nahita an'ilay izy fa ny mpitazana tsy mazaka an'ilay izy satria niankina tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra sy fiombonany tamin'Andriamanitra nanovan'Andriamanitra azy tsy ho zakany mpitazana sy olona hitaty azy eo ambany ao. Eno ty fahamarinany ty. Manana fotoana mihoatra hitadiavana an'Andriamanitra noho ny hitadiavan'olona. Manana fotoana nokafanao ny fonao ho an'i Jesosy eo amin'ilay fitokananao mihoatra lavitra noho ny fikatsahanao olona. Zavatra anankiray mahavoantsika indraindray tiatsika ho sokafana ny ao anatin'ny fotsika ho amin'ny olo-pahasoavana mihoatra noho ny tompo-pahasoavana. Ny olo-pahasoavana mety mireniko amin'ny 12 alina fa sura fa Jesosy atsovy fa présent foana izy. Ny problemanao zatra manankina any amin'ny olo-pahasoavana momba anao ray manontolo fa tsy zatra manankina any amin'ny tompon'ny fahasoavana mba ahafahanao misitraka izay nomena n'ilay olo-pahasoavana koa. Mahatonga ny hafa manana tombony mihoatra noho ny sasany dia satria manam-potoana mihoatra izy eo tongotry ny tompo noho ianao. Noho izany natao hajaina ny olona eo anoloanao fa tsy natao hisolo ny toeran'Andriamanitra izy. Kisak'izay misy zavatra mitranga dia izy ny tsaronao fa tsy Jesosy efa mizara ny fiakofanao. En danger no avinao. Alléluia. Lasa namirapiratra ny tavany. Io voninahitra io efa tsy teo mandrakizay hozy izy Paul fa mandalo ihany. Fa ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia ao anatinao mandrakizay mandra-pahatonga anao any aminy. Rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia mahatonga anao ho fantsony izany azon'ny voninahitr'Andriamanitra ampiasaina sy hiasana amin'izay. Kristy ao anatinareo fanantenana amin'ny voninahitra. Kolosena 2:7. Ary amin'izao ny voninahitra tsy zavatra mamiratra eny ivelany fa toetra miafina ao anaty. Hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza mianofo atateraka ny filany. Ary rehefa feno voninahitr'Andriamanitra ianao dia miova ny tontolo rehetra momba anao. Manina hoe miova ny tontolo rehetra momba anao. Ianao tsy rery na miditra na mivoaka fa miaraka aminao izy. Naiza leanao dia lasa feno voninahitra ny fivorena atrehanao satria amarinina amin'ny fanotronana ianao. Quatrième point dia hifarana amin'izay inona ny zavatra nolazain'i Jesosy mikasika momba ny fiangonan'ny andro farany. Be dia be ilay zavatra nahitsy teo misy ihany zavatra nahitsy teo na resaka fampianarana na resaka approche amin'Andriamanitra na fomba fanompona na fomba fisainana miatrika ny ministera amin'ny ankapobeny mahaprofeta antsika. Izay no mahatonga antsika indraindray ohatrany hoe tentsika hoe mpaminan'Andriamanitra ohatrany hoe tiatsika présentena zany hoe tsika mpaminan'Andriamanitra tsika pôsy raha voenao mametraka titre ohatrany hoe mibahana be sy voagetsa be ao anatin'ilay titre mbola tsy tena izy ianao zany satria tsy eo amin'ny titre mihitsy ilay izy aza mitomany azy ao anatin'ny fanompona fa zay lehibe aminareo ao anatin'ity ministera ity izy no manompo an'izy rehetra. Zany hoe fanompona zany tsy hoe efa nanompo foana hatramin'izay fa njaran'ny hafa indray mba miolany nefa izy kamo amin'io fa ny fanompona mandrakizay tena mitsotra aminareo fa ny mpiara-manompo amiko mahafantatra an'izany rehefa tonga any an-tranonay za midina miserviran zareo sy mikarakaran zareo na misakafo na olona tonga ohatrany midina ako manatateraka an'izany satria mpanompo ato amin'ity iraky ity. Fifanompona ny ilaina tsy anona be ve zany tenin'ny pasteur Rodolphe zany tsy manimba zavatra ve zany inona ny simba amin'izany tsisy ny simba ny hatreto satria tsy atotsika no hitady sosotena fa atotsika tena tonga hanompo. Jesosy aza nombona teo amin'ny azo fijaliana mihitsy mba ho famonjena antsika tsika koa natao hifanompo sy hifankatia hatramin'ny farany. Rehefa ao ny azy fifanajana entre samy mpanompon'Andriamanitra faly Andriamanitra satria mifanompo isika. Mifanompo ozy Jesosy. Ozy Jesosy tamiko zao andro farany zao izy ny fotoanan'ny assistance divine na fanotronan'Andriamanitra. Ary io ny hafatra hoetiko amaranako ny fivorian'androany. Inona ny mahasamihafa ny fanotronana sy mahasamihafa ny fanosorana.
Ny onction ao anatinao rehefa nandray ny fanamasina ianao dia nosoran'Andriamanitra ianao anana ny heriny ao anatinao ahafahanao mitondra sy manatanteraka ampinoana ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Ohatra, efa nisy fotoana anjarana izy ity, tao Antsampy kely ny mpianatra, tao Petera, tao izy 2 safotifoty ny rivotra. Jesosy koa tao efa hodobo amin'izay le sampy kely, efa hodobo amin'izay. Jesosy natory dia avy amin'ny Petera, mifoaza fa maty zahay. Tezitra Jesosy, dozy Jesosy, fa inona maraky tahotra nareo ry kely finoana? Tezitra magaga. Jesosy mifoaza notre problème dia tezitra. Fa maninona? Hozy izy bakio ny rivotra, bakio ny ranomasina, tony dia nangina. Ao amin'ny école onction, Andriamanitra mampianatra anao andray andraikitra manoloana ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina. Ny présence n'Andriamanitra, rehefa mifankahita amin'ny présence ianao hoe ao Jesosy, na matory azy, fa ataovy azo antoka fotsiny hoe ao izy, dia afaka ianao hibaiko ny rivotra sy ny ranomasina mba ho tony amin'ny alalan'ny fampiasanao onction. Amin'ny école ny onction, ianao mila mahita ny adve, ny favalo sy ny asany eo anoloanao. Ianao mila mahita mba ampitsaranao anazy. Mifankahita amin'ny olana ianao zany, ianao mila mahita. Fa amin'ny école ny assistance divine, tsy tao Antsampy kely tsony ndray Jesosy ao matotoko 20 fa ao anaty tafiotra izy. Ny mpianatra ny ao anatiny sampy kely miverina indray le scénario na tempête. Matoto io tsy le tafiotra tsony nampitahotra amin'izay tsy lonjan-dranomasina tamin'ny voalohany, fa Jesosy ao anaty tafiotra indray lazay fa mahatoto. Dia hozy Jesosy, non, tsy mahatoto zany aza matahotra, zay ihany. Hozy izy Petera, raha ianao areo atsovy ahaka eny aminao. Dia hozy izy Jesosy, avy manatona. Fa maninona ny ambony rehetra nijanona tao anaty lakana fa Petera rery no mivoaka? Ny antony satria Petera manana intimité kokoa amin'ny Jesosy mihoatra no mpianatra hafa rehetra. Zaka ny finoany Petera sy ny fahatokiny an'i Jesosy, anaiky ny tenin'i Jesosy hoe voato ao dia avy. Dia mivoaka izy nandeha teny ambony rano. Zavatra mitranga voalohany, tsy olana tafiotra ampitsaharina intsony, fa tafiotra sonjan-dranomasina mitazana ny scénario an'i Jesosy sy Petera sisa. Zany hoe lasa manana maso le tafiotra sy le onjan-dranomasina, ahita amin'ny Petera mandeha ny ambony rano manantona an'i Jesosy. Teto vakio no matotoko 20 tsy nisadresse, tsy niresaka tamin'ny tafiotra sy onjan-dranomasina mihitsy Jesosy Petera hoe mitsara mitony. Na dia tao amin'ny Petera aza nitahotra nyerika kely nijery tafiotra, dia natsangany Jesosy izy, fa tsy niresaka tamin'ny tafiotra Jesosy hoe mitsara, fa Petera no navoakany. Dia rehefa avy eo izy mianaka, niarana nandeha tongotra moramora niditra tao anaty lakana. Dia rehefa niditra tao anaty lakana izy, tonga dia nitsahatra ny tafiotra tsy noroasina. Ao amin'ny assistance divine, tsy anao no manamaso amaha olana amin'izay zavatra mitranga mampatahotra, fa ny zavatra mitranga mampatahotra no manamaso ahita fa miaraka aminao Andriamanitra dia miala ho azy izy. Azonareo nivokatra ao anatin'ny fahatsarany fiombonana sy intimité iarahanao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra fahafahany ianao misokatra ny masom-pananao hifankahita amin'Andriamanitra. Zay le mahatsara ny hoe mibanjina an' Jesosy. Rehefa mibanjina an' Jesosy ianao dia miconsidérer présence. Rehefa miconsidérer na manome lanja amin'ny présence n'Andriamanitra ianao, dia le présence omenao lanja ny assistenao, manotrina anao. Dikan'izay en contrôle ny voary rehetra, ny tompo ny voary rehetra amin'ny fiarahana aminao. Psaume 114, Salamo 410 ny 9 apetraka kely ny alefasa. Salamo 410 ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 fotsiny. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia, midera ianareo mpanompon'i Jehova. Midera ny anaran'i Jehova. Faharoa, isorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ko mandrakizay, hatramin'ny fiposany masoandro ka hatramin'ny
filetehany no iterana an'izeo 114 fa tsy 113 azafady fa derena ihany aloha inaran'i Jehovah 114 fony nivoaka avy tany Egypta ny Israely dia nitaranaki Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda ny fitoerany masina, Israely ny fanjakana. Ny ranomasina nahita ka nandositra ary nioroko Jordana. Tanareo, ranomasina zao sakana zao ny ranomasina. Fa lasa ny ranomasina ny manamasina hita dia nandositra. Omeo lalana fa io Andriamanitra. Amin'ny école ny assistance tsy ny olona ampiasaina manana onction no hijera io ny problema tokony hovana fa le problema sy le sakana no mena maso ahita fa eo Andriamanitra. Fizo amin'ny andiny faefatra raha laza fady. Ny andiny faefatra. Ny tendrombohitra dia ny faly avanja tahaka ny ondrolahy ary ny avona tahaka ny zanak'ondry. Andiny fadimy. Inona ary zato manontany tena Mosesy. Inona ary zato mahazo anao ranomasina mandositra ianao samy tonga saina. Ary ianao ry Jordana miorika ianao. Andiny faenina. Nareo tendrombohitra no mifaly avanja tahaka ny ondrolahy ary nareo avona tahaka ny zanak'ondry. Andiny fafito. Miororo eo anatrehan'ny Tompo. Ry tany dia anatrehan'Andriamanitra Jakoba. Mahita présence ny voary sy ny sakana rehetra, ny olana rehetra dia zay ny atao hoe assistance divine. Etsika Andriamanitra miasa amin'ny fanatrehany manotrina anao. Dia rehefa manotrina Andriamanitra ny zavatra mitranga, tsy ianao tsony mivavaka hoe ireny problema dia esory. Afaka mampiasa ositra ianao satria nomenanao zany. Fa mihoatra lavitra no ny ositra ny assistance divine, Andriamanitra miara-miasa amin'ny toetra. Zay mahatonga ny Baiboly miteny Andriamanitra manohatra mpiavonavona fa manome fahasoavana ho manetry tena. Rehefa mety ny toetranao dia assisten'Andriamanitra ianao satria fantany. Ary raha miala eto tany ianao tsy ohatra ny oloba ositra tsy fantatr'Andriamanitra satria nanao izay tiany atao fa tsy nanao izay nandrasan'Andriamanitra taminy. Aneniny ohatrany eo matitoko fafito tsy fantatra akory. Fa ianao le mpanompon'Andriamanitra sady fantatr'Andriamanitra no tronon'Andriamanitra dia ny aty ambony tany satria le voary manohatra anao ny lasa manamaso alala fa miaraka aminao Andriamanitra. Inona ny zavatra goavana mihoatra noho izany? Inona ny zavatra goavana mihoatra noho izany andrasantsika? Mahita fa tafita soa ny hafatra. Anamboarantsika ny toe-pontsika manomboka hitodika amin'izao andro faran'izao satria efa kaiky ny fotoam-pampakara. Noho izany tsy fotoana hivazivaziana tsony zao. Ampy izay ny fotoana nanaovana sinema, ny zavatra be dia be ohatrany hoe ampiaingona ny fanompoana, ahoana ny tokony atao, atao amin'ny olona lasa ohatrany hoe kompania mpanangon'olona zany. Fa nefa ao anatin'ilay fiangonana tsisy olona miova fona ray ary. Andao tsika hanome an'izay mampangetaentan'Andriamanitra. Zavatra sarobidy indrindra amin'izao andro faran'izao, tadiavo izay mpifaly azy, tadiavo izay mpangetaeta azy. Manomboka amintsika ny fiovana fa tsy ny olona akory no etsika mambavaka mba hiova. Ny leader aloha sy ny mpitarika mila mahatsapa tena iombona sy verina amin'Andriamanitra mba zay vao mizara ho an'ny hafa satria ny antom-pisitsika ao amin'ny ministera dia mba hatateraka ny fiangonan'Andriamanitra eo amin'ilay planina sy programa ilan'Andriamanitra azy. Raha zay ny zavatra mitranga eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao, Maranatha, avia Jesosy Tompo, tiaka mafy be ho an'Andriamanitra. Hivavaka arsika Andriamanitra renay tsara indrindra zay ny an-danitra. Misaotra anao zay tamin'ity takariva ity. Misaotra fa teny fiainana fohy no nizaraiko Andriamanitra. Tamin'izay namanginao Andriamanitra, tamin'izay nanamboaranao ny fiainako, tena tsaroko ny fahadisoako tamin'izany fotoana izany Andriamanitra. Sy namanginao ny foka nampialanao ateo ambony seza fiandrianana tsy izy miantehitra amin'ny fahasoavana sy ny fampiasanao aho fotsiny fa tsy mba nanana tanjona fanindrina tao am-po anao izay ampifaly anao sy andrasanao ny amiko. Saotra fa mbola nomenao tombonandro hanonitra Andriamanitra, hanonitra mba afahako mizara zany teny mpamarinana zany amin'ny fiangonanao masina Jesosy tianao ny fiangonana, fofombadinao ampakarina amin'ny fiangonana ary enoko fa sitrakao ny rahako miasa amin'ny fiangonana. Matony irahanao indray Andriamanitra anatanteraka izany asa izany satria anisan'ny fiangonana ho ampakarina koa na ny tenako azy. Mampianarana isan'andro isan'andro hanana fohendry anisan'ny andronay mba andehananay amin'ny sitraponao isan'andro, nanana fahatsapana ny asarobidi ny toe-panaraka an'Andriamanitra
ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra irinay satria zany mififalianao mahita na ny aina mivokatry ny fanahy amin'ny fitiavana amin'ny fanetretena amin'ny fahonoana mpo amin'ny fandeferana amin'ny fifampizarana ny sosiny tsara indrindra vangio ny fonay ho fo tia mamela heloko ho fo antra-panota ho fo hivavaka ao amin'ny verin-dalana ho fo mahazaka dona satria fo ny Kristy no iainanay ary tsy izay tsy novelona fa ianao velona atao anatinay reo ny fiangonanao Andriamanitra vavaka ho amin'ny fiangonana androany mba ho fiangonana tsisy fiketronana fa napentina ny fiangonana ampakariny Jesosy fa fiangonana voavidin'ny rasarobidy sy ny dioviny satria nanoloran'ny ainy sy ny tsara indrindra taminy mba ho isan'ny fiangonana tsisy fiketronana mba ampakarina ny Ezaia amin'ny fotoana ny enoa ny feon'arkanjely sy ny trompetra n'Andriamanitra dia fantatro fa fiangonana tsisy ho tafajanona eto fa fiangonana ho eny amin'ny raha ho an-lanitra hitsena sy ombona aminao le mpapakatra sady tompombady amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta sotra tompo ny amin'ny fiombonanay androany hariva miaraka eto indray satria avy aminao zany teny zany ary vononay trao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 halleluja ny teny manaraka angamba amin'ny pasteur ny teny manaraka angambany hoe hozaraiko amintsika menakavy mba fanindrina kely atao anatin'ny foko ngamba ny efa voazarako teo daholo ny vision sy ny ao anatin'le asa fitoriana atao eto Antsirabe izay tsy mitovy amin'ny hatramin'izay intsony tsy mitovy mihitsy fa ao anatin'io tonga dia zaraiko izy hoe no ao anatin'le fiombonana zany misy fotoana ho amin'ny fiombonana miaraka zany hoe fiangonana zany tonga dia manangana chorale anankiray dia ny chorale anankiray zany iraisana zany ny chorale ho amin'ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'le fiombonana dia ny atitre hoe Antsirabe zany no manasa sy manomana an'le izy na erantsika manomana azy amin'ny fatateran'le izy dia tsisy resaka mihitsy ny eo hoe ohatrany hoe za manomana na hita ao anatin'le izy fa ohatrany hoe nareo ny manasa dia mety hoe mitory na mizara le vision mba ahafahan'le fiangonana tena hoe le olona gentilisa mandray an' Jesosy dia zao misy fanatitra ao anatin'le izy satria fiombonana fiangonana egala eo le mpisorona angezabe atao hoe Jesosy Kristy io fanatitra io tsy ho entinay mody io fanatitra io tsy hoe irécompensena ny dépense mety laninay fitongavany fitaovana sy ny zavatra rehetra zay ho kenikenina mety ataonay ao anatin'le fanompoana ho an'i Jesosy daholo moa zany rehetra zany fa atolotra ho an'le fiombonana eto Antsirabe ny fanatitra rehetra mandritra n'le fotoana rehetra eto fa ny zavatra anankiray angatahana kosa ho amin'ny mpitandrina mba heratsika rehetra manatotosa sy manatanteraka ato mombana an'le asa dia ny ekipa rehetra zany avy any aminay ihany tonga ety dia mba hifandrombona amin'ny fiangonana ny fandraisana ny fandraisana zany ohatrany hoe hospitalité zany ny fampiatranona sy zavatra ohatr' zany mandritra n'le fotoana sy ny hetsika rehetra fa ny déplacement rehetra ny fitaovana rehetra ny zay atongavany eto Antsirabe ny fandrindrana mandritra ny fotoana dia horaisinay an-tanana avokoa zany rehetrarehetra zany dia atao sy tanterana ihany koa eto atoena tonga dia tokambangovangony be le izy fa inoko hoe ana dia misy fanontaniana sy valiny ihany koa nefa rehefa tsy tonga dia hoe teny tsy misy valiny akory fa misy fanontaniana ao anatin'le izy ho an'izay mbola hoe manitikitika na mila fanazavana bebe kokoa ny zavatra ho tanterana zany mandritra n'le fotoana dia zao hoe Antsirabe tena hoe ho an'i Jesosy Kristy dia miasa daholo mihitsy ny fiangonana ao anatin'le izy mandefa flyers manao tamtam milaza manodidina ny fisian'le croisade lehibe dia rehefa vita le izy dia mandray andraikitra ny fiangonana amin'ny fitaterana tanareo fitaterana ny olona ohatra hoe ny bus dia raha misy ampahany tsy vita ao anatin'le izy dia miezaka koa tsika mariana aloha amin'ny anaran'i Jesosy zay le hoe fahamarinana andanantsika tsy manana financement zay na misy mpanoana avy any ivelany fa tena hoe mandeha miketso-po zay amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra satria za mino fa anomboka amin'io koa ny image ny Madagasikara sy ny firenentsika ho tafavoaka ao anatin'izay mety ho endriky ny fahantrana sy ny ana amin'ny fiankinan-doha amin'ny anivelany lava fa mba mety misy kosa mpanompon'Andriamanitra eto Madagasikara manana fo afaka anao sakrifisy anatanteraka ny asan'Andriamanitra miaraka ao anatin'le firaisantsika miezaka koa zany tsika anao anatin'ny fanompona azy miala amin'le fomba fijery miankina amin'ny mamona satria Jesosy ny teny fa tsy hainareo manompo mamona sy manompo an'Andriamanitra ka raha ohatra tsika nitehitra vola foana vao vita zavatra dia tena tsisy ninina vita eo
fa rahantsika manatotosa le izy raha misy mitena misy an'izao zay misy olona ohatran'izao ary ho taterina tonga eo amin'le fotoana dia mba misy responsable mahatoky kosa amin'ny asan'Andriamanitra mba atonga an'ireny olona gentlisy ireny tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho vovonjy dia mandritry ny fotoana tsisy mipetrapetraka ny pasteur sy ny mpiandraikitra sy ny fiangonana fa miara-miombony mantsika mivavaka na ho an'ny marary no amin'ny fatateran'le asa rehetrarehetra eo amin'izay tsy misy rôle manokana hita hoe izy ny nampiasaina na ohatran'izao fa tena iombonana daholo le izy ho voninahitra Jesosy ny tanjontsika olona miova fo fa tsy olona deraina tsy olona manokana ampiasaina deraina fa olona miova fo tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ao anatin'le izy misy ny groupe d'intercession matanjaka be hoatsangatsika ho any Antsirabe zay tena hoe tsy angina mandra-piverin'i Jesosy amen ny ao ampitandrina sy ny mpiara-manompo sy ny isatsapana mba tsy angina reo fa hitondra mbavaka n'io fotoana io dia ho apetrakintsika fotoana ataontsika hoe ao anatin'ny 3 volana efa bolana ny misy tsika aorian'ny androany vao anatanteraka n'io asa fitoriana goavana be eto Antsirabe io dia angatantsika na amin'ny fiangonan-dehibe azy hiditra ao anatin'le izy satria corps du Christ daholo ny rehetra fa tsy tokony isy hoe aningana zany ka tsy mitovy ny aloha zany sy zavatra tsy mampitovy hevitrano tsy mampitovy fa eto aloha rodorodo amin'ny famonjem-panahy betsaka ny gentilisa dia tsy atintsika sakana mihitsy zay mety fombafomba hoe misaron-doha sa tsy misaron-doha sy ny karazany reny zany aloha tsy avy any anaty reny fa ty ivelany fotsiny fa fiovampony zava-dehibe dia raikitsika mandeha manatanteraka n'izay zavatra tokony atao za tsy contre ny saron-doha ary za tsy manome tsiny koa tsy misaron-doha atoreo ngamba ny tiako tenenina fa eto fanomanana ny toe-panasy ny toe-po hiatika hifankahita mipapakatra ny zava-dehibe mila mamonjy fanao au maximum possible tsika mangetaheta an'izany Jesosy raha tena anao raha ohatra kosa ianao ka manam-potoana tokony anaovana anao batisa dia mila atao batisa fa le jiolahy teo kavianan'i Jesosy tsy vita batisa fa tonga tany paradisa ny antony famonjena ny zava-dehibe famonjem-panahy vao tonga saina dia mibebaka voakasika amin'ny fony tonga dia voakasika amin'ny fony Jesosy todiky Jesosy ny olona tonga tany amin'ny paradisa voalohany tsy apôstôly jiolahy ny ova fo ka le izy tsy any amin'le resaka hoe navita inona tsika na navita inona fa ny etaetapontsika mamaly ny etaetan'Andriamanitra amonjy fanahy ho an'Andriamanitra tsika raha zay ny ombonantsika dans le cadre ny hoe rodorodo erahana ndaorea avelao daholo zavatra mety analanatra vavakytsika amin'ny fonontsika madio fotsika famela helokotsika mifankatytsika mitondra ny anaran'i Jesosy tsika fantatra Jesosy tsika miompoany tanteraka ny asan'i Jesosy tsika ho voninahitra ny anarany alleluia amen eto am-pamaranana mbola misy ametraka fanontaniana dia hovaliana eto-pamaranana dia misaotra anareo pasteur tena makasitraka be dehibe indrindra sarotra zany hoe miala fiangonana ao anatin'ny fotoana ny sabotsy hariva iomanana ny lahady maraina zany fa tena finiavana angezabe no nanapahanareo hevitra tonga eto nampiandraikitra ianao na pasteur tena makasitraka tompoko tena mpitiavana be ho any Antsirabe ary inoko fa tena amponareo koa ny fahatongavantsika hiverina ty indray ao anatin'ny fiaraha-manompo sy fanatanterana an'izany asa fitoriana ny filazantsara zany averiko voninahitra ho an'Andriamanitra makasitraka anareo mpanompon'Andriamanitra tena misaotra tia atopoko ho mpanomponareo koa amin'izay zavatra rehetra mety hoe ilana hevitra fanampiana amina tolotsaina sy arak'izay mba kely napetraky ny tompo ato anatiko fa za koa tsy salasala raha sendra misy tokony entina mambavaka aminareo hoe zao mba entina mambavaka anandray pasteur sy ny ohatra zany fa zay mahiray atsika ao anatina vagy anankiray onja anankiray ho amin'izao rodorodo mpamonjem-panahy zao makasitraka tompoko lahy makately tompoko vavy misaotra tompoko sotra pasteur makasitraka indrindra ny ahatongavanao sy ny hafatra nentinao pasteur Nalson fantaniana zany inona zany ny anaran'ilay asa fanompona ataontsika satria teo zany hoe raha le de miracle dia tsy zay tsony fa hoe napriminy iny rodorodo mpamonjena fanahy ve zany ny anarany ny anaran'le izy fiombonana fiombonan'ny fiangonana kristianina fiombonan'ny fiangonana kristianina ho amin'ny tanjo mpamonjem-panahy zay le izy
io zany no natomboka tany Mazoanga izy io nitotao soavy masoandro dia amin'ny tapatapaky ny volana jiona iny efa vita ny programma ho any fianaratsoa fa nararotiko zany tamin'ity dia ny ampidirana an'le io zany tena tsy misy hoe ho invité-ny fiangonana manokana amin'io na zavatra ohatr'izany fa ny fiangonana rehetra dia afaka tetezina daholo. Ohatra hoe misy fiangonana pastera tonga avy aty fa mamangy dia tonga herinandro meloa mihitsy aho zany mamangy ny fiangonana tsirairay avy hoe ao anatin'ny fotoatra hoe lady anankiray misy fivona fidy dia mba misy 10 minutes avy isaky ny fiangonana hitondrana teny fampahirezana sy famangina ao anatin'le fanomanana an'le izerahana. Dia mandritra ny fotoana io mandray fitenenana ny président Fiombonana, mandray fampahirezana ny ao anatin'le fivondronan'le mpitandrina. Tena tsisy ahitana mihitsy zany io hoe tena hoe asa fanompoana anankiray manokana na ohatroatra zany. Tena tsisy resaka hvkl mihitsy le izy, tsisy resaka rallye de miracle le izy fa tena hoe mivelatra tena ho amina olona avonjena mihitsy le izy pasteur. Zay mihitsy zany nitanjona ao anatin'ity le rotoroto mpamonjem-panahy ty ao anatin'le planin'Andriamanitra sy programma vaovao ty no tanterana. Misaotra toko. Tompoko misaotra indrindra moa pasteur ny amin'ny fampianarana apotra Karmanina izay miandraikitra ny vavaka ao anatin'ny fiombonana. Goavana be ilay fahasoavana apetraka Andriamanitra amin'ny pasteur. Dia ho anahy manokana moa ilay hoe amin'ilay miandraikitra vavaka tena mangovotra ihany ny tena ao anatin'ilay izy hoe ao anatin'ilay Antsirabe ho an'i Kristy. Tena zava-dehibe ilay hoe fiombonana indrindra moa ao anatin'ny hoe asa anankiray eto Antsirabe. Zany nefa tsy vita resaka fa mila vavaka izany aloha. Dia ny fanontaniana mipetraka manko maromaro ihany izy reto pasteur hoe raha mivina amin'ny pasteur manokana zany teo ny zarain'ny pasteur taminay. Dia fahatsapako manokana hoe ny olona izay mitovy vision mitovy vina no afaka miaraka. Nefa amin'ity hetsika ataonao ity zany hoe ajanona aloha zay tsy mampitovy. Dia eo indrindra no ametrahako ilay fanontaniana hoe ahoana ilay fipetraka ilay hoe ray ara-panahy. Satria hoe efa maty ilay ohatran'izany zany ilay hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha hoe ry Eli, ry Mosesy sy ny karazany. Dia ny hvkl tsy fiangonana dia fanontaniana manitikitika na hivady moa le izy hoe fa maninona ny hvkl manao fitombavaka ao anatiny hoe alahady na hoe tsy heverina satria izay tsy hoe mialatsiny hoe aladista hoe mialatsiny indrindra tompoko. Dia mbola misy maromaro tsy manino hoe azafady. Azafady ny apôstôly, azafady indrindra. Ny zavatra anankiray voalohany mikasika an'ilay hoe ray ara-panahy. Jesosy ny teny hoe aza vela izy sy olona ety an-tany ataonareo ray ozy izy fa Andriamanitra rery ny ray nareo ozy izy dia any an-danitra. Jesosy nampianatra tao anaty vavaka hoe ny rainay izy any an-danitra. No zany zany amin'ny ara-panahy tsisy ray ara-panahy fa ray ara-pononana misy. Ray ara-pononana misy. Meko ohatra isika zavatra anankiray. Ohatra ny olona nampafantatra anao an' Jesosy nety niova ohatra taty aoriana. Ohatra niova izy taty aoriana. Nefa ianao tena tonga dia mametraka tanteraka ny fiainanao manontolo ara-panahy amina olona izay efa napetraka ao ho ray ankoatra n'Andriamanitra. Ohatra mafantatra olona anankiray manana problème ohatran'izany. Nanantona anahy le olona za tsy teny hoe mpanompoandriamanitra iza le izy. Lasa franc-maçon le pasteur. Dia rehefa lasa franc-maçon le pasteur dia sahirana be le zanany. Hoe ahoana fa ny dadako lasa franc-maçon. Dia nefa ny ao anatin'le fanompona zany iray fanahy amin'ny pasteur izy. Nefa le pasteur zany raha zay ny fanapakevitra ny raisiny tena mitsotra
fa tsy eo amin'Jesosy tsony zany olony zany satria manao fanekena amin'Andriamanitra hafa zany. Donc ny problème zany tao anatin'le izy le olona rehetra taizany niaraka taminy atao hoe zanany ara-panahy dia nilazainy hoe raha voatafatsara kamiko nareo dia voaozina dia mananina dia tsy afaka makary dia lasa fahasary-piaro olona le izy fa tsy fiainam-panahy mijoro tsony ananganana ny hafa ho an'Andriamanitra nefa an'Andriamanitra ny olona apôstôly. Dia problème ao anatin'le izy zany tokony finoana satria miteraka anareo tamin'ny finoana ane isika ane miteraka le olona tamin'ny finoana nampafantatra azy an'Andriamanitra. Noho izany rehefa mahafantatra an'Andriamanitra ny olona dia avelao izy ametraka an'Andriamanitra ho rainy manokana tahaka ny maharainao azy. Fa Jesosy anie tsy niteny hoe zany rainareo, ny apôstôly ara tsy nataony hoe zany dadanareo, nefa izy ny mpamonjy fa rainay izay ny an-danitra. Vitany zany nampitodika na ny apôstôly aza zay mpianany hitodika hijery ny ray. Donc zany le izy tsy ray ara-panahy mihitsy ny fiantsoana azy fa ray ampinoana le izy satria amin'ny fotoana tsy maha eo amin'le ianao zao miain'Andriamanitra révélation zay mahatonga an'Andriamanitra miteny io onction io ampianatra anao alalanao ny tena marina momba an'Andriamanitra. Rehefa tonga ny onction mampianatra dia manokatra ohatran'le zavatra zaraiko teo zao révélation voaraiko tamin'ny Saint-Esprit. Dia rehefa nomena fanahy masina an'ala izy dia zaraiko amintsika rehetrarehetra dia atsika fatanana raha baiboly hoe marina sy mitombona ve ny zavatra zarain'ny pasteur Odone fa sa tsy mitombona atsika porofony zany. Noho izany le fahamarinana voaray no zaraina ao anatin'le izy fa tsy voatery le fahamarinana ny raisitsika